Amin'ny fotoana fiafaranan'ny Ramadan tahaka izao zany hoe ny fifadikanana dia miara-mifaly amin'ny fianakaviana ny namana ireo mpino-silamo rehetra ny fikambanana zanakavaratra tariny Papasole dia nanatanteraka lanonana ihany koa te 67 hectares. Ny Eid al-Fitr izay manamarika ny fiafaranan'ny iray volan'ny Ramadan dia fotoana iraviravony ireo mpino-silamo amin'ny alalan'ny fiaraha-misakafo lehibe amin'ny fotoana miseho masoandro. Fomba fanao amin'izany moa ny manasa ireo namana sy ny fianakaviana hiara-hifaly. Ny fikambanana zanakavaratra tariny Papasole dia nanasa ireo mpino-silamo sy ireo olona ivelan'ny finoana silamo tamin'ity andro lehibe ity, fotoana izay niantsoana amin'ny siny firaisan-kina ny samy malagasy hiaraka hampandroso ny firenena. Tsy vahaolana hoy izy ny fambolena korotana vaovao eto amin'ny firenena. Ajanontsika ny fiantsenana, ajanontsika ny fankalana. Ndao satria fitondrana fanjakana inona koa no tadiavintsika ho ajoro satria fa nisy filoham-pirenena lany amin'ny fomba demokratika ary nanao famindram-pehefana amin'ny fomba demokratika. Fitondrana inona koa no tadiavintsika ajoro eto Madagasikara. Amika-panjakana ve zany ve ny fanafody ny tokony hampandrosoana ty firenena ty fikorotanana ve zay ny vavahany mandrakariva aoka atsika mba arangatantsika mba ho paradis an-tany eto amin'ity firenena ty mba ho lavitry ny fikorontana sy fankalana fa anjakan'ny fiadana sy fankatiavana ary ny firaisan-kina. Nanome voninahitra ny fanasana teto androany moa ny avy amin'ny fitondram-panjakana nosoloan'ny minisitra am-paositra sy ny fifandraisan-davitra teny sy ny filohany antenimieram-pirenena. Nakasitraka ny fahavonona amin'ny mpino-silamo miara-ndray andraikitra amin'ny fampandrosoana firenena sy ny ezaka amin'ny fampiraisam-pirenena ny filohany antenimieram-pirenena Jean-Max Rakotomamonjy. Dia matetiky mahatsiaro ny nama kanefa tsy nataonareo amin'izany ihany fa amin'izao andro fifaliana lehibe zao dia tsy nandry niatretrinareo ny tanim-pitiavana raha tsy nasainareo zahay mba hiara-paly aminareo. Zany tena nampirofo ihany koa fa atsika dia ray tokoa olo araiky fogna atsika jiaby io na ianareo mpino-silamo na izahay izay tsy ao anatin'izany communauté izany dia tsapanareo ny maharay atsika ka rehefa tonga ny fotoana zay fifaliana dia tsy nadinonareo zahay ary tsy afa-po ianareo raha tsy eto antsika jiaby mianakavy. Tanjon'ny mpino-silamo ny anaparitaka ny finoana silamo amin'ny alalan'ny vavaka, ny fandresen-dahatra ary ny fanaovana asa fanasoavana ny mpiarabelona. Namafisina teto fa tia fandriam-pahalemana ny mpino-silamo ka mitarika ny vahoaka rehetra ho amin'izany. Manodidina ny 10 ka hatramin'ny 20 malagasy no mpino-silamo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ireny vavaon'ny finondrenan'ny koa mpijery ajaina no hanomezako fotoana anao indray ho amin'ny rapitso resoraka anao ihany koa nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany rapitso indray zany fotoana antsika manaraka veloma tompoko.